Salama daholo, vao hianatra gitara, inona ny gitara tokony hovidiana, inona ny gitara tsara, inona ny gitara hoe andohana zany. Misy karazany be dia be ny gitara dia izay no resahantsika eto amin'ity resaka ity androany. Gitara voaloha ataontsika hoe acoustique, folk fa ny amantarana azy corde à vy izy. Izy matetika ny andohan'ny olona rehetra vao hitendry gitara. Indray izy misy ampli dia mba ahafahana mitendritendry live zany. Dia ohatrohatr'izao ny manche-ny gitara vy zany ty karazana gitara ty. Gitara manaraka, gitara ataontsika hoe classique, mahasamihafa anazy cordany plastique reto plastique. Dia malefalefaka kokoa izy zany somary kelikely fa nenina mahafinaritra. Fa ny mahasamihafa azy amin'ny gitara vy ty ngeza zany, ngeza ty manche ty ny atao hoe gitara classique. Mianatra mitendry classique zany. Karazany manaraka dia natao hoe gitara électrique, zany hoe ty moa zany hoe semi hollow satria misy caisse de résonance kely izy fa gitara électrique zany matetika tsy maneno izy io raha tsy asiana ampli. Mahafinaritra ny gitara électrique, malefaka ny corde, kelikely manche, mitovitovy amin'ny gitara corde à vy na acoustique na folk ozy isika. Dia zay le gitara électrique. Mahatsara azy konkoa lavalava ny alavan'ny manche-ny dia matakatra aty amin'ny registre ambony aty zany amin'ny le feu tena aigu, ty natao gitara électrique. Taty aoriana nisy natao gitara hybride na hoe électrique fa corde classique zany. Mahatsara an'izy ty malefaka ny corde nefa afaka miakatra aty amin'ny registre ambony aty ihany koa. Izy tsy maneno ihany koa izy raha tsy asiana ampli zany. Ty gitara ataontsika électro classique, zany électro classique na électrique fa corde nylon. Raha vao hianatra gitara ianao ka manana possibilité dia conseil manomboa amin'ny gitara électrique. Somary lafolafo fa mahatsara anazy malefaka le corde sady kelikely manche tonga dia ahafahana mianatra avy hatrany dia mampaneno an'le gitara aloha zany amin'ny voaloha. Rehefa tsy misy possibilité amin'le électrique dia mifidiana acoustique tsotra fa jereo fotsiny hoe malefaka ve le corde, kelikely ve le izy ary maneno tsara ve ilay gitara amin'izay fotoana zay. Indray vidéo antsika androany azadiny maka ny appli Castab, zava-dehibe ahafahanao mianatra akôro. Misy vidéo ihany koa, misy hira maromaro mahafinaritra dia ahafahanao mianatra tsara amin'ny apprentissage na gitara anao. Bye bye daholo.